ny fandresen'ny mpino kristianina. Ny fandresen'ny mpino kristianina, fandaharana totosain'ny Faramalala R hoenoinao eto amin'ny onjam-peon'ny radio vaovao-masoa isaky ny amin'ny ora toy izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay miantoka ny fiainantsika isanandro ry havana no andeha rahantsika miombona eto amin'ity fandarana fandresen'ny mpino kristianina ity. Manahoana ianao zao? Mirary ianao ho salama tsara ry havana raha ao anatin'izay maresaresy ianao na tratrany tsy fahasalamana ihany koa. Tsaroa fa miantoka anao Andriamanitra. Ary ny porofony zany tamin'ny teniny izay manambara indrindra araka izay voasoratra ny amin'ny Isaia 5:20 ny andininy faraka 20 hoe fa ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Ny fitohan'Andriamanitra fiadidiny anao ihany koa. Notsoahina tamin'ny izany ny fandaharantsika anio izay nampitondraina ny lohateny hoe miantoka ny mpino kristianina Andriamanitra. Fa mialohan'izay rahantsika miombona eto dia andeha isika aloha hivavaka. Iara iombana amin'ny vavaka sika tompoko. Teranao zay Andriamanitra, mankalaza anao ary manome voninahitra anao. Fa Andriamanitra velona ianao, manamaso mahita ianao mijery anay ary miahy mandrakariva ny zanakao tsirairay avy izay efa nanolo-tena tamin'ny alalan'ny fandresana an'i Jesosy Kristy ho tompo sy ho mpamonjy ary mpanjaka ny fiainanay. Sotranao manokana izay Andriamanitra ny amin'ny fiandanianao ny fiainan'ny mpino kristianina rehetra. Misaotra ihany koa ny amin'ny famindrapo izay nomenao tamin'ity tontolon'andro anio ity ary mbola ahafahanay miara-miombona manaraka indray ny taridalana izay tianao atoro anay, omenanay mba ho arahanay ahatongavanay ho amin'ny fandresena. Koa mitenena ary ianao fa miaino ny mpanomponao ary tsy efa ny fisainanay rery ny atakatra izay tianao ambara, koa ny fanahinao masina ny anokatra ny vavahady-tsainay, anokatra ny sofinay, anokatra ny fanahinay ihany koa, ahaizanay mandray, mankatoa, miaino anao, manatanteraka izay tianao hitantanana anay sy hitarihanao anay. Ary amin'ny anaranao Jesosy nangatana sy naovanay izany vavaka izany, misaotra Tompo. Amen. Eny ary ry havana, araka izay efa voalaza tetsy aloha dia aferiko aminao ny lohatenin'ny fandaharantsika ny alina hoe miantoka anao Andriamanitra. Amin'ny fiainanao ray manontolo, amin'ny antsipiriam-piainanao ray manontolo dia miantoka ny fiainan'ny mpino kristianina Andriamanitra. Ny azo antoka aloha rehefa nandray an'i Jesosy Kristy isika ho ny tompontsika ka tsy manana Andriamanitra ho topoina hafa ankoatra ny Jehovah Andriamanitra ary nandray azy ho mpanjakantsika ka mankatoa ny teny rehetra izay ambarany ary nandray azy ihany koa ho mpamonjy antsika ka matoky amin'ny famonjena rehetra. Dia izao ny voalazan'ny soratra masina arak'izay voasoratra dia Salamo 2 ny andininy faraka 20 hoe manompoan'i Jehovah amin'ny fahatahorana. Izany hoe izay rehetra ataontsika dia aoka hisy fahatahorana n'Andriamanitra araka ny sitrapony fe. Mety amin'Andriamanitra ve ny zavatra atao? Tsy manao fanahiniana manohitra zany sitrapon'Andriamanitra zany, fa rehefa tena manaiky azy tokoa miaina ny tenin'Andriamanitra araka izay efa ampirisihana antsika mandrakariva eto amin'izao fandarana izao hoe aza dino mihitsy ny mamaky ny tenin'Andriamanitra ary iainana reny tenin'Andriamanitra ireny. Dia izao ny voambarany araka izay voasoratra ny amin'ny Isaia 40 ny andininy 7 ka hatramin'ny 12 no vakiko aminao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ianao izay efa nitantanako avy any amin'ny faran'ny tany ary natsoko avy tany an-tsisiny ka nilazako hoe mpanompoko ianao, efa nofidiako ka tsy mba nariko. Aza matahotra ianao fa momba anao aho ary aza merikerika foana fa izany no Andriamanitra ao mampahery anao sady mamonjy anao
eny mitantana anao amin'ny tanakavanany fahamarinako aho. Indro menatra sy angaiay izay rehetra tezitra aminao, ho tsinotsinona izy, eny ho levona izay miady aminao, ho tadiavinao izay mifanditra aminao fa tsy ho hitanao, ary ho tahaka ny tsinotsinona sy ny zavapoana izay miady aminao. Fa izao Jehovah Andriamanitra ao no mitantana ny taninao kavanana, dia ilay manao aminao hoe aza matahotra, izaho no hamonjy anao. Ny dikan'izany tenin'Andriamanitra rehetra izany ry havana dia midika fa miantoka ny fiainanao iray manontolo Andriamanitra. Manoloana ny fahavalonao, iantohany ianao, tsy avela no menatra sy mangahiay ianao, manoloana ireo olona rehetra izay tezitezitra aminao, mila ady aminao, mifanditra aminao, tsy ho hitanao reny, fa rakofany ao ambanin'ny elan'ny mandrakariva ianao. Izy no mitantana ny tananao, izy ilay miteny aminao mandrakariva manao hoe aza matahotra, fa miantoka ny fiainanao Andriamanitra. Izy no hanafaka anao amin'ny fandriky ny mpiaza sy ny arety mandoza, ny volon'ny elany no hanaronany anao, ary eo ambanin'ny elany ny alofanao. Tsy atahotra ny aurora noho ny alina ianao, na ny zana-tsipika manidina noho ny andro, na ny arety mandringana mandeha amin'ny maizina, na ny fandringanana mandripaka amin'ny tataovovonana, fa na dia isy arivo lavo aza eo anilanao sy ray alina eo ankavananao dia tsy ahatra aminao izany. Hijery maso fotsiny ianao ka ho hitanao ny hamalina ny ratsy fanahy. Arak'izay voasoratra any amin'ny Salamo 1:9 izany nambarako anao teo izany indray, nanomboka teo amin'ny 9:7 ka hatramin'ny 9. Izany ny fiantohan'Andriamanitra ny olona ry havana. Na dia etseroa aza ianao maheno fandringanana, tsy hakasika anao izany. Na inona mety ho ataon'ny fahavalonao anao, tsy haharombaka anao izy ireo. Na dia misy zana-tsipika mandeha aza amin'ny andro, araka ny vaky teo, tsy hakasika anao izany e. Iza moa ilay mpandefa ny zana-tsipika? Ny devoly angely izany. Tsy haharombaka anao fa ny anjelin'i Jehovah atobiny manodidina anao. Raha toa ka manana fahatahoran'Andriamanitra ianao, araka izay voasoratra any amin'ny Salamo 4:3, ny 7 manao hoe ny anjelin'i Jehovah mitoby manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Ary ambarako anao fa na inona mety hoe hamafy ny adinao, dia izao ny fiantohan'Andriamanitra anao hoe raha mitany rano ianao dia ombanao ao, ary raha mitany ony ianao dia tsy hanafitra anao izy, raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy ho may, ary tsy rehetra aminao ny lelafo. Araka izay voasoratra any amin'ny Isaia 3:20, ny 2. Fa Jehovah Andriamanitra melo lalinao mandrakariva, mandamina ny mikitoatoana rehetra, manapatapaka ny hidy sy ny varavarana varahana rehetra, araka izay voasoratra any amin'ny Isaia 4:15, ny 2:17. Tanysaiko avokoa izany tenin'Andriamanitra izany ry havana. Azahoanao sy hanananao antoka, fa miantoka anao io Andriamanitra io. Izao no zavatra tokony tsarovana ary andiniantsika tena manoloana izany tenin'Andriamanitra be dehibe izany. Tena ao amin'Andriamanitra marina ve ianao? Rehefa nandray azy ho tomponao sy ho mpamonjinao ary mpanjakanao ianao, dia niaina n'izany Jesosy Kristy izany ve ianao? Tena niaina ny teniny ve ianao? Nanana fahatahorana azy ve? Tena nifikitra taminy ve? Sa rehefa nisy ny onjam-piainana izay nandalo dia tonga ny fiahiahina sy ny fisalasalana rehetra? Tandremo fa ianao izany anie no lasa manaisitra ny tananao eo amin'Andriamanitra. Izy ilay efa niteny hoe tantanako amin'ny tanakavanan'ny fahamarinako ianao hoe izy. Dia ny fiahiahina sy ny tebiteby, ny tahotra sy ny ororo rehetra manala ny tanan'Andriamanitra izay mitantana anao. Izy mantsy ilay efa nanome toko hoe aza matahotra. Ka raha mbola misy tahotra ao anatinao manoloana ny toe-javatra iray izay mitranga eo aminao,
miady sarotra izay olalovanao, dikan'izany a dia manala ny tananao eo amin'Andriamanitra ianao. Ianao no tsy mety antohan'Andriamanitra manoloana ny ady sarotra anankiray izay lalovanao. Andenga isika hijery andreny trano fiantohana fiara ireny, fa ho an'ny olona manana fiara dia manana trano-piatohana izy, assurance zany. Dia mandoha vola izy any amin'io toerana io mba hahafahan'io trano-piatohana io miaro azy, miantoka azy raha misy ny loza izay mitranga eo amin'ny fiara izay entiny. Raha toa ka an'ilay fiara ny fahamarinana, fa raha ohatra kosa fahadisoana ataon'ilay fiara dia miala fotsiny ny trano-piantohana. Ary eo amin'ny fiainantsika mpino kristianina ry havana dia Andriamanitra efa nampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Koa maika aza ny hamonjena antsika ho afaka amin'ny fahatezerana ankehitriny rehefa no hamarinina tamin'ny rahany isika. Na inona fahotana rehetra izay vitantsika hatramin'izay dia ny rahan'i Jesosy Kristy no nanamarina antsika. Miantoka antsika mpino kristianina ny rahan'i Jesosy Kristy raha tena noraisintsika marina tokoa ka ny ainana izany ary nankatoavana izany, nekena ihany koa ary iainana. Fa kosa mampihemotra ny tanan'Andriamanitra tahaka ilay trano-piantohana teo izay tsy miantoka raha toa ka ianao izay nanana fiara ny nanana fahadisoana. Dia Andriamanitra ry havana rehefa minia manota isika eo anatrehany dia izao ny voalaza araka izay voasoratra any amin'ny Hebreo 9:9, ny andeniny 4 sy ny 5 ary 5 no vakiako aminao amin'ny anaran'i Jesosy, fa izay efa nazavaina indray mandeha sady efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra sy efa nandray ny fanahy masina, ary efa nanandrana ny teny tsara an'Andriamanitra sy ny herin'ny fiainana ho avy, nefa ny hemotra dia tsy azo avozana indray ho amin'ny fibebahana, satria nanombo ny zanak'Andriamanitra indray amin'ny hazo fijaliana ka manao azy ho fahamenarana. Izany hoe tsy ahita-pandresena ry havana ny minia manota eo anatrehan'Andriamanitra. Ny ota tsy fantatra sy ny ota saisay ary ny olona malaky mahazo arany ibebahantsika isan'andro eo anatrehan'Andriamanitra. Mainka moa fa efa fantatrao izao fa fahotana ny ataonao dia hiandry ny fiantohan'Andriamanitra ao anatin'ny fahotana ve ianao? Anatra mafy izany ry havana ho an'izay rehetra mijangajanga amin'izao fotoana izao. Fa misy anie toetra tsy mampaninina ny olona akory izany miaraka amina vadin'olona dia avy eo misaraky ny mpivady iny, dia ianao indray no lasa maka ny toeran'ilay vadiny teo, dia mihevitra ve ianao fa izy ny fitahian'Andriamanitra ao anatin'izany? Tsy ry havana, tsy miantoka anao Andriamanitra satria ianao mihitsy ny nanatsoka ny tananao teo amin'ny tanany. Ianao niala tao anatin'ny valan'Andriamanitra ary lasa mirenireny eny amin'ny sisiny eny ianao, ka nahatonga anao omekohatra tahaka an'ilay zanak'adala. Adala satria teo aperin'ny fihedanana sy ny fisiana rehetra ny lasa niala tao ary dia mirenireny, tsy mihinana sakafo be tahaka ny fihinanana tao an-trano intsony, tsy natoram-pihedanana tahaka ny fatoriana tao an-trano intsony, fa dia nihinana ny fihinany kisoa ary nandro tany an-tsaha. Izany ingeny miala eo am-pelantanan'Andriamanitra, izany ingeny miala eo ambany mason'Andriamanitra. Ry havako, Andriamanitra te hiantoka ny fiainantsika tsirairay, te hiantoka ny fiainanao izy ao anatin'izay mety ho zavatsarotra lalovanao. Aza miferinaina manoloana ny ady sarotra rehetra izay lalovana, fa reny navelan'Andriamanitra handalo mba hanaporofony ny teniny eo amin'ny fiainanao. Mandalo aretina angamba ianao amin'izao fotoana izao. Aiza moa no hanaporofon'Andriamanitra ny teniny hoe izao ny Jehovah izay mahasitrana anao, araka izay voasoratra any amin'ny Exodus 10:4 tapany farany indrindra izany teny izany. Raha tsy mandalo aretina ianao, Andriamanitra te hanaporofo mandrakariva
fandriamanitra marina izy, miantoka ny fiainany tsirairay avy izy. Tsy fantatro mety mandalo tsy fisina angamba ianao ka ny voromanidina rany ahian'Andriamanitra. Tsy mamafy reny na mijinja na mamoly akory, fa Andriamanitra mitsinjo an'ireny, mamahana an'ireny mandrakariva. Fa eo anatrehan'ny zavatsarotra rehetra izay lalovana ny mpino kristianina ry havana, dia tian'Andriamanitra entina ho amboarina, anehoan'Andriamanitra izany hoe Andriamanitra ny famonjena izy. Davida ange teo anatrehan'ny zavatsarotra izay nilalovany, dia ianao ozy no Andriamanitra ny famonjena. Izany ange no nivetesin'i Davida. Fa ianao raha mba ao anatin'ny zavatsarotra izay lalovana, inona reny mba ventesinao hoe lozy ty, raharaha ty, mahery ny devoly, tsy kely lalana ilay ratsy. Izany ve no ventesinao? Dia hiatra aminao anie izany. Fa Davida rehefa niteny teo anatrehan'Andriamanitra hoe ianao no Jehovah Andriamanitra izay famonjena, tena seho an'Andriamanitra ny tanany namonjy azy. Rehefa nanolo tena isika ry havana ho an'Andriamanitra, dia miantoka ny fiainantsika ray manontolo izy. Jerenao nge i Abrahama, natsoan'Andriamanitra nge i Abrahama hoe i Abrahama, ilozony ny ankonanao, ny tanirazanao, ny taninao, ny fanananao, fa andao ianao hoentiko manaraka. Dia nanaiky fotsiny Abrahama teo anatrehan'izany, andeha amin'ny tany izay mbola tsy fantany Abrahama amin'io fotoana io, fa ny fantany dia miantoka azy Andriamanitra. Andriamanitra ilay niantso azy hiala teo amin'ireo ankohonana sy ny tanirazan'ireo, dia nekeny Abrahama izany satria Andriamanitra tsy mandainga. Andriamanitra dia mitantana mandrakariva ary miantoka ny fiainana isan'andro mandrakariva. I Abrahama ilay tsy mba niteraka, fa ninninona izay nitenenin'Andriamanitra dia nanaiky izy. Hanitra teo anatrehan'ny fankatoavan'ny Abrahama an'Andriamanitra, teo anatrehan'ny faneken'ny Abrahama an'Andriamanitra, dia nomen'Andriamanitra azy ny teny fikasana hoe i Abrahama, jereo nge ny lanitra, voisanao ve ny kintana? Ary jereo nge ny fasika, voisanao ve ireo fasika reo? Jereo tsara ireo, fa tahaka ireo ny taranaka izay omeko anao. Eo anatrehan'izay tsy fanananjanak'izay Abrahama no nampanantenain'Andriamanitra. Ary raha mbola misy koa ny farany, dia tsy ho foana ny fanantenana arak'izay voasoratra ny Miobolana 20:12. Dia nahazo taranaka be dia be nge i Abrahama tao anatin'ny fanterany. Raha amin'ny lojikan'ny olombelona ry havana dia tsy mampino, fa ny eo amin'Andriamanitra kosa izay tsy hain'ny olombelona atao dia hain'Andriamanitra atao. Izany no ampaharezako anao, ianao izay tsy mba mitaiza, tsy mananjanaka io. Inona reny mba ao anatin'ny sainao sy ny eritreritrao ary izay nanoloranao tena ho an'Andriamanitra? Nanolo tena fotsiny ve mba hoe ahazo taranaka izahay dia andao ary hivavaka, andao hanolo tena, fa izay manolo tena hono dia mahazo zanaka? Mbola tezain'Andriamanitra aloha ka, mbola tezainy tsara aloha ianao, dia mbola amboariny tsara aloha. Fa nahatsiaro an'ilay rahavavy anankiray nge, izaho ozy isam-bolana, raha vao tonga ny fotoana kosa dia sosotra mihitsy ny fadom-bolana izany tiany lazainy izany, sosotra mihitsy, sorena, tena tsapako mihitsy hoe lasa kizitina aho izy. Satria maninona? Satria mbola amboarin'Andriamanitra nge ianao ao anatin'izany rehetra izany. Amboariny ianao tsy ho lasa kizitina intsony, tsy ho lasa sorosorena intsony, ary aseho an'Andriamanitra eo anoloanao daholo ny zavatra rehetra mety asorenanao sy mety ampakizitina anao, fa eo anatrehan'ireny Andriamanitra no mamboatra anao. Mety maditra ngamba ny fatinao, fitoman'Andriamanitra anao re izany ampiasa lohalika,
fitoman'Andriamanitra anao zany itombonao bebe kokoa amin'ny firaisana amin'Andriamanitra, itombonao amin'ny vavaka, itombonao amin'ny famakiana baiboly mba handrenesanao bebe kokoa ny tenin'Andriamanitra io, fa miantoka ny fiainanao sy ny tokantranonao Andriamanitra. Maro be zany hoe tokantranony sin'olona nijangajanga zany na lahy io na vavy, fa ain'Andriamanitra ngeny namerina n'ilay fitiavana voalohany avy eo satria Andriamanitra dia mamola volantsika mandrakariva eo anatin'ny ady sarotra rehetra izay lalovany. Tsy irery zany ianao, fefanyteny Andriamanitra araka izay voasoratra any amin'ny Hebreo 13:15 hoe izaho tsy ahafoy anao akory na andao anao mihitsy ange ho izy. Eo Andriamanitra fa ny masonao tsy mahita azy eo akaiky eo, fa mombanao mandrakariva izy. Mandra-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao araka izay voasoratra any amin'ny Mateo 19:20 ny 9:20. Momba ny tsirairay Andriamanitra, miantoka ny tsirairay Andriamanitra. Mba tsaronao moa ny tantaran'ny Elia izay nandeha tany enefitra, tsy misy sakafo, ny tany karakaina, tsy misy ninona azo ny raisina, fa inona nataon'Andriamanitra azy? Niantoka ny fiainany Andriamanitra. Nandefa goaika Andriamanitra namahana ny Elia mandrakariva tany enefitra. Dia tsy noana, tsy nangetaheta, fa tena velona somatsara. Ary tsaronao ihany koa ny tantaran'ny Mosesy. Mosesy ilay niran'Andriamanitra hamoaka ny zanak'Israely tany Egypta, izay nandevoziny ireo Egyptianina. Tamin'ny voalohany anie Mosesy dia nisy tsy fanekena ny tenin'Andriamanitra izay aniran'Andriamanitra azy. Mosesy anie efa melohina ny ho faty indroa teo amin'ny fiainany. Tamin'ny voalohany tamin'ny nahazaza azy no melohina ny ho faty izy, dia tsy foiny reniny ary nalefa tany anatin'ny lakana zozoro. Ainao tsara zany tantara zany, fa navotan'Andriamanitra izy. Ary tao amin'ireo tany Egypta dia Mosesy anisan'izay namono Egyptianina anankiray, ary nokasaina ho vonoina ihany izy rehefa avy namono ireo Egyptianina ireo, fa nitsoka nandositra izy nandeha tany mijetro rafozany. Ainao tsara zany tantara izany. Indroa efa nomelohina ho faty Mosesy no natsoin'Andriamanitra andeha hamoaka an'ireo zanak'Israely ireo. Tsy nety izy, fa Andriamanitra ny miantoka azy. Andana ozy Andriamanitra fa meloha lalana anao miantoka anao amin'izay hitondranao an'ireo zanak'Israely ireo. Fa noho ny tenin'Andriamanitra dia nandeha Mosesy tsy sanika azy tanana azy na ny ray azy, fa Andriamanitra niantoka azy. Niverenany tany Egypta indray niatrika ny Farao masika be mpanjaka hamoahana ireo zanak'Israely ireo. Rehefa Andriamanitra ry havana niantso anao dia miantoka ny fiainanao Andriamanitra. Rehefa Andriamanitra niantso anao dia nibebaka ianao ary nanolo tena ho an'i Jesosy Kristy ianao, ho tomponao sy ho mpanjakanao ary mpamonjinao io Jesosy io, dia miantoka ny fiainanao ray manontolo Andriamanitra. Ka na mandeha mamaky lohasaaloky ny fahafatesana azy ianao dia tsy atahotra ny loza ianao satria Andriamanitra ny momba anao. Mandray an-tanana ny fiainanao ray manontolo io Andriamanitra io, ary tsy miova izy ho maly anio ary mandrakizay. Araka izay voasoratra any amin'ny Hebreo 13:15 zany nambarako anao zany, fa ny fiantohana izay nataony any Abrahama, any Mosesy, any Elia, fiantohana nataony any Noa mianakavy, no mbola fiantohana hainy atao amin'izao vanim-potoana izao. Tsy miova izy, tsy miova ny heriny, tsy miova ny teniny, fa rehefa mandray an-tanana hatrany am-boalohany Andriamanitra, miantoka hatrany am-boalohan'ny fiainantsika tsirairay avy izy, amin'ny fotoana izay nanolorantsika tena ho an'Andriamanitra, dia miantoka ny fiainantsika mandrakizay izy
amin'ny zavatra rehetra izay mandalo eo amin'ny fiainantsika, izay misy eo amin'ny fiainantsika, ary isan'andro izany. Sary avana efa imbetsaka ihany izay, rehefa sendra tafody arivariva iny dia filaram-be moa ny bus, ary sarosarotra ny mandray an'izany. Dia eo pilarana ny mangataka amin'ny tompo mandrakarivany hoe miantoka an'izao diako izao ianao Andriamanitra. Ianao no hanome ny fiara, hanome ny fomba rehetra hatongavana ny tokantrano. Dia tena manome tokoa ange ny tompo tena manome. Fa izao betsaka ihany koa ny kristianina izay mangataka amin'Andriamanitra, mivavaka ihany koa, ary ao aorian'ny mivavaka moa dia amen no amaranana ny vavaka. Ny dikan'ny amen dia ny hoe ho tanteraka tokoa ny izany. Fa aorian'ny amen dia lasalasa ihany ny saina, toy ilay rahavavy izay efa nitantaraiko teto indray maka. Mivavaka ho an'ny vadiny izy mba hatongavany vadiny alohaloha ao an-tokantrano satria dia pody alina ilay vadiny. Dia mangataka amin'Andriamanitra izy. Aorian'ny amen, iny ve izao tonga aloha eo? Iny ve izao tsy ho tara indray? Alao andeha torika. Ka izay ny finoanao, izay no efa tao anatin'ny sainanao, dia izay no tanteraka aminao. Eto izany ny fahatokinan'Andriamanitra izay miantoka ny fiainantsika isan'andro, dia mila manana toe-tsaina miabo isika riavana. Hoy ny voalazan'ny Romanina 12:20 hoe miovà ny fanavozana ny saina, hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra izay tsara sady akasitrahana no marina. Fa tsy afaka hiova amin'izany fisainana izany isika riavana raha tsy feno tenin'Andriamanitra io fisainantsika io. Fa rehefa feno tenin'Andriamanitra ny fisainantsika, dia Andriamanitra no mandamina ny lalantsika ray manontolo. Izao ny voalaza amaranako izao fandarana izao ovakeko aminao ny Mateo 9:9, ny andininy fa 9:30 ka hatramin'ny 7:30 hoe aza manahy ianareo ka manao hoe inona no hoaninay na inona no sotroinay na inona no tafianay. Fa izany rehetra izany dia katsahany jetilisa fatratra. Fa fantatry ny rainareo izay any an-danitra fa tokony ho anareo izany rehetra izany. Fa katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy anareo izany rehetra izany. Lakile anankiray nge izany ry havany, ahatanterahany ny tenin'Andriamanitra. Fa io Andriamanitra io dia te hilaza amintsika izy araka ny teny izay nivakiana teo. Fa efa manana izay ilayntsika ray manontolo Andriamanitra ny an-danitra any. Efa manana ny vahaolana izy manoloana ny olana rehetra izay mitranga eo amin'ny fiainantsika. Efa fantatr'Andriamanitra fa fiadanana no tokony ho antsika araka izay nametrahany Jesosy Kristy ny fiadanana teo amin'ny fiainantsika. Fa izao katsao aloha izy ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy no anareo izany rehetra izany. Anampian'Andriamanitra izany hoe kado fotsiny izany rehetra izany. Fa ny zava-dehibe tokony atao dia izao, ny fikatsahana ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany. Ary izany dia tsy ho hita, tsy ho voakatsaka izany raha tsy tsara ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Mila manana fifandraisana ampy tsara amin'Andriamanitra isika mba ahafantarantsika ny fanjakany sy ny fahamarinany tokoa izay tokony ho alehantsika sy hipetrahantsika eo anatin'izany. Ao aorianan'izay voavahan'ny olanao rehetra. Voavahan'ny olanao rehetra izay midika hoe aza miakohaka eo amin'ny olanao io, fa ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany itodiana. Any no katsao bebe kokoa. Fa miasa ne io Andriamanitra io, ary izy rehefa miasa dia tsy misy mahatohitra. Ainy ny manatanteraka sy manao fahagagana eo amin'ny fiainanao izay tsy ampoizinao akory. Tahaka ny nanovany an'ilay rano divay re tamin'ilay fanambadiana tao kany, tsisy nanampohan'izany akory. Ary rehefa Andriamanitra ny manome dia ny tsara indrindra ny tena omeny.
aza maika ary aza mikoropaka fa miahy ny fiainantsika Andriamanitra, miahy ny fiainanao Andriamanitra, miandany izy, mikarakara izy ary iantoany zato isan-jato ny fiainantsika tsirairay avy. Ho an'Andriamanitra irereny ny voninahitra ndeha tsika hiara-iombana amin'ny vavaka tompoko. Misaotra anao izay Andriamanitra, namerimberina taminay indray ny teny fikasanao izay efa fantatray ane reny, fa indraindray dia eo ny devoly mamilivily ny fisaina ny mpino kristianina sasany, tsy hitokisana ny teninao. Ianao Andriamanitra miantoka ny olonao ianao, ary tsy misy zany hoe olonao tsy niantohanao zany, fa matoa tsy mahatsapa ny fiantohanao ny tsirairay dia miala sy ny voaka tao anatin'ny valanao. Ifonana aminao zany Tompo. Misaotra nampahatsiaho hoe ateo hoe ny teny fikasanao rehetra, ary tsy misy hiverina any aminao zany ho an'izay rehetra miainy izao fandarana izao, fa tena hiatra amin'ny tsirairay ny fiantohanao ny tsirairay. Tsisy miverina maina any aminao ny teny raha tsy efa mahatanteraka izay efa nanorahanao azy. Matoky Tompo fa Andriamanitra ny nofo rehetra ianao, ka moa misy zava-mahagaga izay tsy hainao va eo amin'ny tokantrano tsirairay izay mitalao andro aman'alina aminao, fa ianao no efa niteny hoe tsy mitarehetra amin'ny mpanomboko izay mitaraina andro aman'alina amiko aho ianao. Dia hamonjy ianao, hanafaka ianao, hiantoka ny fiainana ianao, ary ampiseho ilay arenana feninao mangingina ianao. Misaotra indrindra Tompo, tehirizo ary izay tsirairay avy eo ambanin'ny fitarihan'ny fanahinao masina, mba tena tsy sahisahy foana anao ininina raha tsy ny fanahinao no mitarika anay. Fanahinao masina no ahafahanay misaina sy mandinika ihany koa, ary anendry ny lelanay ianao isan'andro isan'andro, mba ho teny pahasoavana sy teny miabo avokoa no avoaka ny vavanay, teny ho fampandrosoana araka ny voalazanao. Misaotra Tompo amin'ny fiantohanao iray manontolo, amin'ny anaranao Jesosy Kristy nangatana sy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Meko anao ry havana ny larana finday, raha misy izay tianao hifandraisana, teny 034 11 293 24. Dia miorina tsara, aza miova, ary maefa be mandrakariva eo amin'ny fanompona ny Tompo ry havana. Tsy voatery ho mpiandry ianao na ho mpitandrina na ho mopera na ho masera izay vao hoe hanompo an'Andriamanitra, fa ny nandraisanao azy ho tomponao no hanomponao an'Andriamanitra, fa tsy foana tsy akory fikelezana ainanao amin'izany fanompona izany. Dia marary soa indrindra amin'ny herin'ny anio tahaka izao indray raha sitrapon'ny Tompo velomy. Noenoinao teo ny fandaharana ny fandresen'ny mpino kristianina. Ny fandresen'ny mpino kristianina natolotry Faramalala R teto amin'ny onjam-peon'ny radio vaovao maso.